ny fanovana tanteraka tsy misy tsony le taloha za olona nianatra ny droit occidental fa ny mamalagasy atsika zao no atao aseho an'izao tontolo zao hoe manana sotoavana be dehibe tsika dia ho asehontsika amin'izao tontolo zao ny mamalagasy atsika ka noho izany dia matoa milatsaka filoham-pirenena dia satria fantatro fa hoe anao zavatra tsika miaraka indrindra fa ianareo ery fatelo mpanao gazety fa efatra dia hiara-iasy tsika ary tsy ho tapenam-bava tsikonareo ka zao le dina nge efa hainareo tsara le vina efa hainareo tsara tsy maka hoe manao promesse ngeda be zay ohatrany taloha tadidio fa tamin'ny taona 1990 300 ny malagasy mahantra amin'izao fotoana après 4 présidents rehefa mifanesiny président anakefatra 270 ny malagasy mahantra nefa lazaina isa taona fa hoe ho tanteraka dia anareo sisa mieritreritra za tsy tiako mihitsy zany hoe anaratsy hoe ianona ny tena fototry n'le izy hoe ny président voalohany na président faharoa na président fahatelo fa matoa tamin'ny taona 1960 300 ny malagasy mahantra ary amin'izao fotoana 270 dia atsika mieritreritra ary malagasy io mbola reo olonareo ihany sasany amin'ireo mbola miverina fa hoe mampanantena hoe ho tanteraka zay tsy maka zavatra be dehibe tsy hoe manana hoe tonga dia hoe vola be sy ny karazany fa zao rehefa tonga amin'ny fitondrana hitanareo le teniko teo rehefa tonga amin'ny fitondrana ohatra zao miala ny antenemeran-dolona dia efa vola be nge zany miala ny ina ohatra izy ny karamaniana efa vola be zany ary indrindrandrindra tsika manana rena mihidy idina faritra Madagasikara idina 240 tonnes d'or sa firy misy ny tena 28 000 tonnes d'or na ny sasany tsy ho izy tsony zany tsy mivoaka zany tsika ny contrôler azy raha misy mivoaka dia hosazina raha tsy ara-dalàna raha tsy contrôler fa isika no hitatana an'izany zavatra zany isika no hitatana ny arena rehetrarehetra eto Madagasikara zany hoe le zavatra eo ampelatanantsika no ampiasaitsika tsika nge tsy angataka koa misy ten'Andriamanitra nolaza ary ianareo dia ampisambotra fa tsy sambotra ampisambotra tsika za raha misy olona atao amin'ny FMI ny teny tamiko hoe madama zay nge tokony sambotra aminareo nefa nareo tena hoe ohatrany adaladala zany zao ve nanaovanareo ny arenanareo itsy ny teny adaladala fa misy terme diplomatique ilazany azy fa zavela amin'izao madama ka zay no izy zay ny anay ny tena ho ataonay zany zay voalohany faharoa rehefa tonga eo satria voalaza fa hoe mameno paosy ny sasany za tsy mahafanta raha tsy mameno izanisa fa zao rehefa miditra ao dia tsy maintsy misy ny déclaration de fortune hoe izao ny fananako nena zao dia efa déclareko ty mba niafy tany velany mba nahazo kely dia tsy maintsy atao ny déclaration de fortune fa tsy izaho rery fa ny gouvernement miaraka amiko rehefa vita izy zany rehefa vita ny 5 taona satria izaho ohatrany tsy dia eritreritra hoe anoy le izy fa le ametraka fotsiny rehefa vita ny 5 taona mbola manao déclaration de fortune nafandray inona zavatra azoko nandritran'izay 5 taona zay raha naso trano tany Dubai raha nazo any tsy maintsy déclareko zay dia sazina amin'izay fa tsy za reny no sazina ny fitsarana raha ohatra ka hoe nanao zavatra tsy mety raha ohatra hoe ka nahazo arena tsy mety arena tsy izaho irery fa mangataka koa reo filohan'ny filoham-pirenena teo aloha dia atao koa ny azy atao koa ny audit fa tsy za reny no atao audit zay ny no hoe apetrako aminao hoe tena hoe sura fa ho ataoko mpanarenana inona tany androso zao ve androso manao mpimamba ny zavatra rehetrarehetra androso ve zao dia aveo hitondra vina ndray hoe ty ndray fa hoe azafady fa misy mpitsara iraisam-pirenena koa atao kaiky ty rery no atao tsy zany fanarenana foanana dôlidôly raha mangalatra dia migadra raha misoloky kolokolo avolenta dia migadra fanarenana tsy mitovy mihitsy zao no tiako lazaina aminao nakanesako taty voalohany dia fieritreretan'ny mise de pension 2016 any nanomboka voheritaona zay kanefa vetivety teo rehefa niteny tamin'ny président ny république français hoe manao crime contre l'humanité nareo dia miasa ny sainy dia inona natao tsy satsony izy miteny fa hoe île française reo zao tsika miteny zao dia fa mirona amin'izany hoe île malagasy reo tsy efa zava-dehibe ve zany zay tsy za tsy nitabataba an'izany teo amin'ny télé tsy nitabataba fa
Nenay moa dia vavaka sy misaotra an'Andriamanitra zay nataonay. Dia efa mireconnaître zany zao tontolo zao fa hoe ilona malagasy reo, any malagasy reo. Ary nididy zay nivoaka tamin'ny résolution fanapa-kevitra zay nivoaka tamin'ny 97 dia hoe averenao malagasy ny taniny ary atao viaingana zay fanaranareo aminy. Zay nididy zay ny anona nivoaka tamin'ny 97. Dia ho itoy io ary ho ataontsika io fa ny malagasy dia mindrika isitraka ireo arena ireo anazy ireo tompoko. Zay ataontsika za tsy afaka mandidy manapaka, tsy tompony aho. Ary zay nitenenako antrareo, nareo tsy tompo, za tsy tompo. Fa hiera aminareo zay hoe misy forum tsy fantatra. Fa hiera aminareo zay hoe ono ary vahoaka malagasy azotsika le any. Tsika ve anao cogestion? Rehefa nanao ina moa tisy nanao forum tamin'ny taona lasa, tsy manaiky cogestion, tsy manaiky cogestion malagasy. Ka ina no ataontsika aminy? Dia miera aminareo malagasy hoe ina natao. Zay nge fahefana dia avy amin'ny vahoaka. Natao anompony vahoaka zay fa tsy natao hoe angalatra mpimamba, akampimamba ny zavatra zay any malagasy, tsy atoko. Ary ataoko fa zany filohan'ny repoblika voalohany mitady an'izany hoe déclaration de fortune afaka 5 taona. Dia vao miditra aloha mety anao ihany fa afaka 5 taona ataoko fa tsy mbola nisy mihitsy filoham-pirenena nanao zany. Isy institution hafa iremplacer azy, tena institution spécialisée mihitsy satria bianco sakanana tsy anao ny famotorana sakanana zao firy moa zavatra ny tokony marina nge dia tokony efa be deabe ny affaire tena hoe nitsarainy ahoana izy sakanana anao zany dia misy fanamboarana azonao hitanao any teny hoe Rwanda fa any ange misy ministre anay migadra rotono ny kolikoly ohatr'izany dia zay zany tiako hoe any hoe tsy maintsy zay olona manao kolikoly zay olona manao ratsy dia tsy maintsy tsaraina ary tsy tsabany fanjakana ny zavatra rehetra satria hoe namana io hoe misy miraitsy kombakomba tsisy zany tsy tsabany fanjakana zany fa tsaraina izy ary omena fahaleovantena ny mpitsara. Hofoanana ve ny fitadiavana famatsim-bola avy any ivelany? Tsy miteny an'izany kosa aloha 8 heures efa andeha ny raharaha fa mifantatra fotsiny dia zao manam-bola tsika ampy ny volantsika raha ozy moa raha koa moa après étude hoe mila vola avy any ivelany dia ahoana moa no andatsika tsika dia tsy manapaka na inona lien amin'ireo iraisam-pirenen'ireo na ovinana fa raha ilaina zany dia atao ilaina amin'ny investissement zany dia atao fa isika tsy hoe manapaka lien amin'izareo fa kosa ny tsy amelantsika dia zao manantsika tsy maintsy mipotra reo arenareo ary ampiasaintsika reo ho atsika. Ina tena tombony amin'ilay fananganana le banque publique d'investissement? Io ndray momba ny investisseur io hoe tsika malagasy dia manantsika ka ahoana moa ny investisseur avy any hoe tsika dia manaova investissement na manaova investisseur na fa io ny banque io apetrao ny vola dia miroborobo tsika ary isika isandrahaka eran'izao tontolo zao banque tsika isandrahaka tsy ny be hoany isandrahaka eran'ny Afrique banque de Afrique moa izy iny fa ça va être remplacé par la banque malgache isika no isandrahaka ahoana moa zareo tsy dia manana no tsika no isandrahaka tsika tsika no isandrahaka tsika ngety ka voateny raha araka ny teny faminaniana dia hoe firenena matanjaka indrindra eran'izao fotsao raha reo ilona reo fotsiny Rwanda de Nova sy ny karazanao tsy miteny an'izany any ivelany nareo matanjaka indrindra voalohany eran-tany tena manana paikady ary ho hitanareo mivarina tsy ho ela efa tonga mitondraka tena ho hitanareo tsy hisy efa naverimberiko teo hoe tsy hisy zavatra voaboaka amin'izao 240 tonnes d'or je sais pas isam-bolana tsisy raha tsy hoe misy contrôle serré avy amintsika ary zay mangataka anareo hiara-iasa aminay fa tsy izay akory zay tsy izay akory ny asa fa mangataka anareo hiara-iasa aminay ninay aloha dia zavatra ny anaranay dia hoe ny vahoaka no mitondra le pouvoir c'est le peuple le pouvoir vient du peuple et le pouvoir est pour le peuple dikan'izany fahefana dia any vahoaka fahefana dia avy amin'ny vahoaka ny fahefana dia any vahoaka ny manome ny solitena représentant tsorotsoroka any le izy dia araka le région taonao malazaiko anareo avy any nge ny avy ety amin'ny ina moa tisy fokotany le izy dia miakatra dia misy an'le gouverneur nge tsy zahay manendry azy ohatra ny ataony olona hatramin'ny président fokotany ary lasa manendry ny exécutif tsy mety an'izy zany lalàna avy zany fa nitsakitsahana ny zon'olombelona zany fa nitsakitsahana ny zon'olombelona zay tsy anitsakitsaka ny zon'olombelona
fazony vahoaka tsy maintsy miatra avy ety ambany ka hatrany faratapony avy ety ambany zany a ny fokotany de avy eo ny gouverneur etsetra etsetra grands électeurs de na président de république ara de zao tontolo zao ny fidy tsy fantatra aloha zay tona zay lazainareo fa tsy hitantika politika zay aloha tsy ama politika maimbo fa mifantaray de politika ny vahoaka rehefa misy zavatra anatiny rehefa tafiditra amin'ny vilanim-bahoaka ny sakafo de efa zava-dehibe ho anay zay fa zay ny lahara-pahamehana voalohany tsy investissement est dans les 30 ans dans les 15 ans non investissement dans les 3 mois ou dans les 6 mois farafaratsiny tonga le vola de tonga ny social-bahoaka ataonay zay azony vahoaka sakafo ambolaniny voalohany aloha mianatra ny santé éducation sy ny ino sy sécurité